Ry havana malala tombontsoa lehibe ho antsika indray ny tafaraka ito amin'ity fandaharana ity, hanohy ny fifampahirezana amin'ilay loha hevitra hoe miaina amin'ny fiainana misy Andriamanitra. Androany tsika dia hiresaka hoe ity fiainantsika ity miaina miaraka amin'ny famindram-pon'Andriamanitra isika, miaina amin'ny fiainana misy Andriamanitra mpamindra fo. Milohan'ny resantsika an'izay dia asaiko indray ianao andao angataka taridalana amin'ny fanahy masina isika amin'ny alalan'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra Ray Zanaka fanahy masina, angatanay ianao mba hamela ny elokay, angatanay ianao mba hamindra fo aminay, ka na dia mpanota tsy mendrika aza dia mino izahay Andriamanitra fa hijery anay amin'ny masom-pitiavanao indray ianao androany, ary hampahita ny alehibe ny fitiavanao sy ny sorodalana efa miandry anay eo amin'ny fiainanay amin'ny ho avy. Ny lasa dia efa ranondraraka fa noho ny maha-Andriamanitra mpamindra fo anao dia ampio izahay mba hahaizanay mandeha mahitsy eo anatrehanao ny amin'ny ho avy. Tononinay sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen. Ravana malala, Andriamanitra dia mamindra fo amintsika, ary tsy hoe toetra n'Andriamanitra, toetra tsara n'Andriamanitra fotsiny izany, fa ny soratra masina dia milaza amintsika fa tena anarana iantsonan'Andriamanitra mihitsy izany. Indray andro ny mpanompo ny anankiray dia tsy iza fa Mosesy. Mosesy moa izany dia misy anarana fanampinanarana manaraka azy matetika ao amin'ny Baiboly. Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Ary saika manerana amin'ny Baiboly dia ahitana an'izany, indraindray dia Andriamanitra mihitsy no miteny hoe Mosesy mpanompoko. Ry havako malala, mba faniriako raha mba isika izao no lazain'Andriamanitra mihitsy hoe mpanompony, raha mba isika no manana anarana manokana ohatran'ny Mosesy hoe pasteur mamy mpanompon'Andriamanitra. Ianao io koa izany izao dia mba apetrao eo ny anaranao, angatao Andriamanitra mba hanatanteraka an'izany ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanao hoe ianao izay mpanompon'Andriamanitra. Ao amin'ny Exodus 7:30, Mosesy dia nangataka zavatra manokana tamin'Andriamanitra amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra azy, dia tsy ny hafahafa mihitsy Mosesy, efa tena mifandray am-po akaiky tamin'Andriamanitra izy. Dia nangataka tamin'Andriamanitra Mosesy hoe Andriamanitra mba hampahitao ny voninahitrao aho, mba maniry raha mbola mba azoko atao ihany, olombelona mpanota, olombelona mety maty, kanefa mba maniry mba te hahita hoe ohatry ny ahoana izany mahita an'Andriamanitra eo amin'ny voninahiny, amin'ny fahafenony. Dia hozy Andriamanitra hoe tsy afaka ny ahitan'izany ianao, fa ny tena fara-fahabetsany azonao atao dia mandeha any an-tendrombohitra ianao ary dia mandeha eo atsefatsefaky ny aram-bato dia izaho andalo. Ianao tsy mahazo mijery akory fa izaho andalo eo, ampandalo eo anatrehanao ny voninahitra aho hatramin'izay farany afaka ho hitanao. Dia izao ny vakintsika Exodus 4:30 dia ny 9:4. Exodus 4:30 vakintsika manomboka amin'ny 9:5 sy ny 9:4. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy, dia nanonona ny anaran'i Jehovah, ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehovah, Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Ravako malala,
Zay zany ny voninahitr'Andriamanitra izay tena fara tampony azo ny mpanompon'Andriamanitra mba natrehana tamin'io fotoana io. Andriamanitra mihitsy no niteny hoe Jehova Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mahary-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Miaina eo amin'ny fiainana misy Andriamanitra mpamindra fo isika. Mamindra fo satria tsy mamaly atsika arak'izay tena faharatsiana nataontsika izy. Andriamanitra mamindra fo. Adama sy Eva raha vao nanota tany Edena, na dia efa nilaza azy Andriamanitra hoe ho faty ianao amin'ny fotoana izay hinananao an'io hazo io, amin'ny andro izay hinananao an'io hazo io. Dia fantatsika ny tantara fa mbola niaina 700 taona mahery i Adama sy Eva. I Adama moa zany ny voalaza, zay vao maty. No ninona? No ny famindrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy nandalo fahafatesana izy noho ny fahotany. Tsy maintsy ho tanteraka ilay hoe ho faty ianao, fa saingy namindra fo tamin'ny Andriamanitra. Marobe ny olona hitantsika eny rehetrarehetra eny, manao zavatra tsy tsara, mirehare, manimba zimba n'Andriamanitra, fa tsy ohatra antsika olombelona Andriamanitra. Ka hoe tonga dia zay manao an'izany rehetra tonga dia eo no eo dia aringana, valy faty. Mpamindra fo ny Andriamanitritsika. Misy moa ny olona sasany izay fotoana vetivety, 20 ora taorian'ny tsinety lehibe nataony dia efa niatra tamin'ny fandringanany. Misy indraindray mety amantaonany maro, mbola mindran'Andriamanitra fo, fa zao hoe tsy izy rery izaho ianao. Miaina eo ambanin'ny famindrampon'Andriamanitra isika. Ary izany indrindra no mahatonga ny andalan-teny anankiray izay efa ventesintsika matetika, izay voalaza ao amin'ny fitomaniana, bokin'ny fitomaniana, toko 7, dia ny 2:20 sy ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, fitomaniana toko 7, 2:20 sy 7:20. Ny famindrampon'i Jehova no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Ry havako malala, miaina eo amin'ny famindrampon'Andriamanitra isika isan'andro. Izany no nahatonga antsika tsy ho lany ritra, tsy ho ringana raha ny fahadisoana izay tsy mety nataontsika, ary raha ny fahotana izay nataontsika, fahafatesana ny tambon'ny ota, dia tokony efa ela isika no lany ritra, ringana noho ny fahotantsika, ny zanak'olombelona rehetra. Fa zao ny famindrampon'i Jehova izay vaovao isa-maraina, dia izay no tsy mahalany ritra antsika. Isaky ny mifoha ianao dia azadino fa mivelona eo ambanin'ny famindrampon'Andriamanitra ianao. Ny famindrampon'Andriamanitra no nahatonga anao, nahatonga antsika mbola manana indray ity andro androany ity, mba hahafahantsika manao izay programa everiny saintsika fa mety, izay everintsika fa hitarihan'Andriamanitra antsika. Eo zany tsika dia mitandrina tsara mihitsy, tsy hoe anararoatra amin'ny fomba diso ny famindrampon'Andriamanitra, ka dia namindran'Andriamanitra fo, nefa dia mbola lasa indray manao zavatra izay efa fantatra fa tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ry havako malala, tsy izany no izy. Inona ny tanjon'ny famindrampon'Andriamanitra, fa maninona Andriamanitra no mamindra fo amintsika? Dia andaovaka itsika ilay Romanina toko 1 izay noko fa efa heninao ihany koa, fa dia miresaka ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra isika, dia ho resahantsika ilay izy androany. Romanina toko 2 dia ny 17 sy 7. Romanina toko 2, 17 sy 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao raha lehilahy, izay mitsara ny manao izany, kanefa
manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao sa amaivonao ny areny ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharim-pony, satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Mamindra fo Andriamanitra, mahari-po izy, satria maniry izy ahitantsika hibebaka amin'ny zavatra tsy tsara izay ataontsika. Ka tsy hoe vao nanao zavatra tsy tsara, nanao zavatra ratsy, nanota ny olona anankiray tonga dia aringana, fa mbola mahari-po izy satria tiany hoe mba hibebaka iny olona iny amin'ny tsy tsara, amin'ny ratsy izay nataony. Raha afaka malala ny fahari-pon'Andriamanitra dia mitaona antsika hibebaka mba hiala amin'ilay zavatra ratsy. Le hoe Andriamanitra mamindra fo ange dia raha fitinina amin'ny fehezantena anankiray dia hoe za nanao zavatra ratsy ary raha ny tokony ho izy ny vokatry ny ratsy nataoko iny dia nisy fahamaizana niatra tamiko, fa satria Andriamanitra mamindra fo dia tsy namaly ahy arak'izay nataoko izy, fa mbola nomeny tombotsoa mba mbola hanonitra indray, mbola ho tonga eo amin'ny fibebahany ny amin'ny zavatra izay tsy nety nataoko. Tanjona voalohany ny amin'ny fahari-pon'Andriamanitra dia tiany isika hibebaka. Fa ny anankiray faharoa izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ihany koa, tsy ho voatanisantsika daholo izy rehetra, fa ty anankiray ity no resantsika farany dia nolazain'ny tompontsika ao amin'ny Lioka toko fahaenina. Lioka toko fahaenina dia izao no vakiantsika eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Lioka toko fahaenina ny andininy fahaenina amby telopolo. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Raha afaka malala, ny zanak'Andriamanitra dia mamindra fo satria Andriamanitra mpamindra fo na raintsika. Ary isan'andro isika dia miaina eo ambanin'ny famindram-pon'Andriamanitra, mahita ny amaminy izany hoe famindram-po, miaina amin'ny famindram-po, ary dia tokony ho toetra hananan'ny zanak'Andriamanitra ihany koa ny mamindra fo amin'ny hafa. Misy fanoharana anankiray eo amin'ny soratra masina ny amin'ny nataon'i Jesosy ny amin'ny mpanompo anankiray namindrana fo, navelan'Andriamanitra ny trosany be. Betsaka izany trosa izany nafoin'Andriamanitra, nafoin'ny tompony tamin'io mpanompo anankiray io. Fa rehefa avy eo io mpanompo io nahita olona kosa mba nanana ny trosa kely dia kely, Andriamanitra namela ny trosany be dia be, madiodio, fa izy ilay trosany kely dia kely nogadrain'ilay olona tamin'ilay trosany kely. Rehefa reny ilay lehibe ny ara-tsi-panahin'ity mpanompo izay nanagadra ny olona izay nanana ny trosa kely ity, dia ozy ilay tompony hoe satria ianao tsy nahay namindra fo, dia ozy tomboky koa ny famindram-po izay nataoko taminao, ka dia izao ianao dia andeha ihany koa ianao higadra. Mandra-pahefanao hatramin'ny vary revety farany indrindra amin'io trosako aminao io. Kanefa efa fantatra fa tsy ho voalohany io mpanompo io, na dia olona firy aza no hiara-nompo azy mandritry ny androm-piainany mba hanonerana n'izany trosa izany. Raha afaka malala, aoka mba ho ianarantsika ny toetra mpamindra fo. Sahala amin'ny Andriamanitra raintsika mamindra fo. Miaina miaraka amin'ny mpiara-belona ratsy fanahy isika. Soratra masina mihitsy no milaza an'izany. Soratra masina tsy manafina, soratra masina tsy milaza hoe rehefa zanak'Andriamanitra dia tsy misy olana eo amin'ny fiainana, tsia, fa tena aseho ny soratra masina mihitsy ny toe-javatra sarotra izay ho lalovantsika miara-miaina amin'ny mpiara-belona ratsy fanahy isika. Koa satria miara-miaina amin'ny mpiara-belona ratsy fanahy isika, rehefa nahatsiaro fa namindran'Andriamanitra fo, dia aoka mba hanana toetra mpamindra fo. Indrindra
aoka mba tsy hoe satria namindrana fo dia mbola anoy fiainam-pahotana, fiainana ratsy zay efa noho ny famindram-pon'Andriamanitra fotsiny sisa no nahatonga azy tsy ho potika ho rava tamin'izany fiainana izany. Andao nge vakitsika izay voalazan'ny mpitory-teny toko 9 andiny ny 1 zay inoko fa mety efa hoeninao ihany fa dia zay no amarana antsika nyity fotoana androany ity satria miresaka n'Andriamanitra mpamindra fo isika dia zao ny voalazan'ny mpitory-teny toko 9 dia ny andininy 1 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Saingy tsy tanterahina vetivety ny famalinan'ny ratsy atao dia izany no ikirizan'ny fo ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy indrisy. Satria Andriamanitra namindra fo tsy tonga dia naringana teony eo izy, Andriamanitra miandry azy bebaka, zay ny antony nahatonga an'Andriamanitra namindra fo, fa saingy maro amin'ny zanak'olombelona ny hoe aiza toa tsy maninona akory na manao ratsy aza, dia iny fa dia mandany ny androm-piainany amin'ny fomba fiaina ratsy. Ry havako malala, miaina eo ambanin'ny famindram-pon'Andriamanitra isika satria tian'Andriamanitra isika hibebaka, ary tian'Andriamanitra isika mba ho zanak'Andriamanitra mpamindra fo. Hitahy ianao anie Andriamanitra, hitahy antsika rehetra ny Andriamanitra ka dia mba ho isan'ireo zay mpamindra fo isika ary tonga eo amin'ny fibebahana noho ny amin'izay tsy nety rehetra nataontsika satria efa namindrana fo. Ndao hoentsika mivavaka izay mivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra, angatahako ianao mba hamindra fo aminay rehetra. Efa Andriamanitra mpamindra fo ianao. Izahay Andriamanitra dia mino fa mamindra fo aminay ianao ary izany no tsy nahala ny ritranay. Dia mba hoendrika io sane izahay, mba ahay izay fomba ho asetrinay an'izany famindram-ponao izany. Ampio izay Andriamanitra, mba hiala amin'ny ratsy, so ihany fa tsy ny paohan'ny fahafatesana teo ampanaovana ny fiainam-pahotana fa mbola namindranao fo. Ampio izay mba ho tonga eo amin'ny fibebahana, ary ampio izay mba ho mpamindra fo tahaka ny ohatra ny famindram-po izay nataonao. Mba ho tanteraka aminay ilay teny ny tomponay manao hoe aoka ho mpamindra fo ianareo toy ny rainareo mpamindra fo. Andriamanitra meo ny herin'ny fanahinao masina izahay, mba izanay miaina arak'izany, miaina eo ambanin'ny famindram-ponao, mahita ny amamin'izany famindram-po izany ary dia mba hizarana izany amin'ny hafa ihany koa. Ny vavaka dia tononona isangatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.